radio antsony filazantsara. Dia mbola faly miarabanao indray zahay ry mpiainoavana, manatenanao hazo atrano fifaliana sy fahasoavana io mpiainona ny fandaharany radio antsony filazantsara. Miaraba tompokilay, finaritra tompoko vavy. Voatsinampi, fandaharana, ampaheresana sy ampiorenana ny mpiaino amin'ny finoana. Dia ampanajana trany ho anay eto amin'ny radio antsony filazantsara ry mpiainoavana ny manantitra ny fiarabananao ary manasanao ampitiavana izay hiaraka aminay eto amin'ny fandaharana voatsinampy. Manonona ny fiadanan'ny tompo aminao sy ny tokantranonao izay ary dia mihaino finaritra tompoko. Tsy maintsy mitovy ny teny soa mahafaly ny amin'ny fanjakan'Andriamanitra any amin'ny tanàna hafa koa aho satria izany no nanirahanahy. Zay mananu
hoy ny asan'ny apôstôly toko faharoa andiny fatelo am'roapolo ka hatramin'ny faefatra am'roapolo manao hoe izy efa nandolotra araka ny saina ninina sy mifahalalan'andriamanitra raha teo dia nomboanareo sy novonoinareo tamin'ny tanan'ny olona tsy tandalana fa andriamanitra nanangana azy. Voalazan'ny Petera amin'ireo teny ireo ary azonao sotonina avy amin'ny andininy maro ao amin'ny soratra masina ireto lafiny roa tsy azo sarahana ireto sady vokatry ny faharatsiany olombelona no ninin'andriamanitra ny azo fijalian'i Jesosy Kristy, fivadiana, lainga, fitiavana fahefana, fialonana, fankalana sy ny sisa. Izany no toetra manota teo amin'ny mpianatra, teo amin'ny mpitondra fivavahana sy ny manam-pahefana, teo amin'ny vahoaka ny miaramila izay nitarika ilay mpampianatra, tompo, zanak'Andriamanitra teo amin'ny azo fijaliana. Mbola toetra maloto hita eo amin'ny olona mandrak'androany zany ateraka ny fahotana nanorotoroana amintsika. Anafaka anao amin'izany indrindra no nandatsahan'i Jesosy ndrany teo amin'ny azo fijaliana. Nisolo heloka anao, nitondra ny fahotanao ka nizaka ny fahatezeran'Andriamanitra. Hatramin'ny ela Andriamanitra no nikasa sy nanambara fa amitrana fihavanana amin'ny zanak'olombelona ary rehefa ninana ny Paska niaraka tamin'ny mpianany Jesosy ka nanafatra ny amin'ny sakramenta faharoa dia hoy izy, ity ny tenako, ity ny rako amin'ny fanekena vaovao izay alatsaka hamonjy ny maro. Sirani satana faivu dana heni kiasi feo nyasuavana natuluri saina tsara utuku masino sainaku nilala magari aminao saina afaka halala fa tsy nilala migiodana no anatrarana lay paradisaso kekezwe itini tanaku fikir fa manunzanye tiranu be azavelande ireri tantano andalanao salveri Jesosio yanao no tukitu Fanai mauluna numenau aiju azuku ambara fara tutsiaruvanau bemanzari mampanai rajatini fakampanai kafarani humai syuratsy fiafara ni tungotro ni ta
any hoe ratontaly tsy zava-vitsivitsy any fizao mihitsy no apetrako aminao akekezo hoe itiny tanako fikiro fa manonjany e tirano be azavelane irery tantano andalanao sauvery jesosio ianao no tokito moa ve vita fihavanana menatra ao Jesosy fanafony ray ianao ho mpanavitra ny tenako menatra ao Jesosy manoloana izato ady ny aretanao ho ahy lasanao ny adisoko nentinao ny fahotako ny antsoroanao ny lasa vokatry ny adalako vitanao ny fanekena ny solovonanay ary zao rehetra zao efa nampitondranao famonona mahamay menatra ao Jesosy fa mandreny antsonao lay antso mampangorakoraka Andriamanitro Andriamanitro nahoana no tena foy ahy ianao ny navaliko ny antso lefina miranirany nandefonako ny tompo nanatsahako ny rany tsy nyonona ny foko raha sy tapitrainy ianao menatra ao Jesosy menatra ao ankehitriny mahareny feonao miantso ahy mitalao This is
radio antso ny filazantsara ampahany fiainana nisy mpitandrina iray mitantara ny fomba ny tariny reny ny zanany Timilao eo amin'i Jesosy Kristy. Atoroy anay hoy izy ny fanompona ny hafa na amin'inona na amin'inona, ary atoroy anay koa ny fomba ananana hery ijoroany eo amin'izao tontolo izao ka hanao ny sitrapon'Andriamanitra irery ihany. Irany matetika izahay hoy ihany izy izara lasopy amin'ny fanolobodi-rindrina mahantra sy ireo marary. Indray andro hoy ihany izy hitaneny tomany izahay satria nyrabirabiany namanay. Ary tamin'ny fihetsika feno famendrena no nitenenany hoe te ho lailay ianareo, ny lehilahy ve miraharaha izay lazainy ankizy adala? Jereo Andriamanitra irery, fantaro tsara izay heviny amin'ny zavatra ataonareo. Nampieritreritra mafy ireny tenineny ireny, hoy ity mpitandrina mitantara, ka tonga anisan'ny afo tato anatiko na nazatra hitady ny voaloha-pahendrena dia ny fatahorana an' Jehova. Tsy misy soay afa-tsy Jesosy, nafoto ny areny tany, manankarenao mahita azy, falyaho aminy aho. Tsy misy soay afa-tsy Jesosy, nafoto ny areny tany, manankarenao mahita azy, falyaho aminy aho. Falyaho miaraka aminy Jesosy tokana ihany, na de mahantra mulama, falyaho aminy aho. Falyaho miaraka aminy Jesosy tokana ihany, na de mahantra falyaho aminy aho. Funitsy nisy aotra fisolona sy ho fampanekeny ray, tena nolo tena mbahanavotra ahy tamin'ny ray Jesosy. Funitsy nisy aotra fisolona sy ho fampanekeny ray, tena nolo tena anavotray tamin'ny ray Jesosy. Falyaho miaraka aminy Jesosy tokana ihany, na de mahantra mbola manao hoe falyaho miaraka aminy Jesosy tokana ihany, na de mahantra mbola manao hoe falyaho manana anao hoe falyaho manompo anao hoe falyaho mifasoavanao hoe rayo falyaho falifaly ny foko e ianaranao no antsoko e falyaho e manananao, falyaho e wakaikinao, falyaho e tena falyaho e nafoky ny areny tany, aleko fidianao ihany Jesosy koe. Falyaho sana manananao ato ampo any aminao ny fino, zay malalo
atonoiko tao kalvaria nanehoan'i Kristy ilay avitra sy famonjena ho antsika olombery ka amin'ny tenany sy ny rany no santatankalony izany anadiovana sy anasana ireo ota sy ireo fahadalàna dia anekeny tsy ampisalasalana sady nataony ampitiavana ho antsika tsy misy ankanavaka ka inona re no mba fohinao ho an'ilay mpamonjy ity fizany no nataony ho anao olombelona mpania fa raha ny amiko no olazaina ny ahy ny fo fanahy sy ny saina dia ataokako mba anoboko ilay Jesosy tompony finoko ka nasarotra ny dia na ho mafy ny manjo ilay avitra tao kalvaria tsy ho adoniko ritsoto ilaina andresy ny fahafatesana noho ny fandrosoan'ny siansa dia be dia be ny olona izay azo tsaboana amin'ny alalan'ny grefy tsy tanteraka anefa ireny fitsaboana ireny raha tsy misy ny mpanome taova na organe dia raha antsika malala fa misy ireo olona mbola velona no manatanteraka izany ohatra ireo manome ny rainy anankiray misy koa anefa ny olona izay manaiky ny angalana taova avy amin'ny havany izay eo ampamoizana ny ainy na koa mort cérébral nisy tamin'izy ireny ramatoa iray izay namoy ny zanany vavy tamin'ny ozam-piarakodia dia nanaiky izy ny akana ny taova rehetra tamin'ny zanany hamonjena ireo marary izay mila sy miandry atao grefy hoy ilay ramatoa reny mpianakaviana hoe amiko izany dia fitohizan'ny fahaveloman'ny zanako indrisy anefa fa na dia izany aza ny eritreritry rahavehivavy ity ary na dia eo koa aza ny fandrosoan'ny siansa sy ny fahaizan'ny mpitsabo dia tsy haintsika olombelona ny manakana ny fahafatesany soa ihany fa efa tonga ilaina andresy izany dia Jesosy Kristy
ilay tsy hainy fasana no azoniny. Izy ilay maty noho ny fahotantsika araka ny soratra masina dia nalevina ary natsangana tamin'ny andro fahatelo araka ny soratra masina. Hoy izy aminao, izao ny fananganana amin'ny maty sy fiainana. Izay mino ahy na dia maty aza dia ho velona indray, ary izay rehetra velona ka mino ahy dia tsy ho faty mandrakizay. Mino izany va ianao? Miarabanao tratra ny Paska. Jesosy tompo zao no fananganana ny maty sy fiainana. Zay rehetra mino ahina dia maty aza, dia ho velonindra, ho velonindra, ho velonindra. Satria velona, velona, ho velona ianana. Matahuta, o velonindra, o velonindra, o velonindra. Fa o velonindra, o velonindra, o velonindra. Maharavo foni tenini heno indray to, zay rehetra velona kamino ahy toko. Dia tsy ho faty mandrakizay atsakako, ka o velonindra, o velonindra, o velonindra. Satria velona, velona, o velona ianare. Aza matahuta, o velonindra, o velonindra, o velonindra. Fa o velonindra, o velonindra, o velonindra. O Jesosy tompoko indrole ampitomo, ny finoako anao ny herinao aseho. Tompo iantrany fokotsy finoko fono, ma o velonindra, o velonindra, o velonindra. Mino anao tompo, ny foko Jesosy feno toky fa o velonindra, o velonindra, o velonindra. Fa o velonindra, o velonindra, o velonindra. Ny salamo fiderana. Alleloia, miterana Andriamanitra eo amin'ny fitoerany masina, midera azy eo amin'ny abakabaky ny heriny, midera azy noho ny asany lehibe, midera azy araka ny habeny voninahiny, midera azy amin'ny fitsofana ny anjomara, midera azy amin'ny valisy lokanga, midera azy amin'ny amponga tapaka sy ny dia, midera azy amin'ny zava-maneno tendrena sy ny sodina, midera azy amin'ny kipantsona maneno, midera azy amin'ny kipantsona tsara feo. Aoka izay rehetra manam-pofinaina, samy hideran'i Jehova. Alleluia. To
Ny safidy, ny tompo ilay mpanavitra n'izao tontolo izao dia mandray ny olombelona amin'izao toetrany izao, dia amin'ny fahantrany sy ny tsininy ary amin'ny fahalemeny rehetra. Tsy ny hanadio amin'ny fahotana sy hanome fanavotana amin'ny rano ihany no nataony, fa ny amaly koa ny sentim-pony izay rehetra manaiky hitondra ny ziogany sy hivesatra ny entany. Omeny fiadanana sy fialan-tsasatra izay rehetra manatona azy ilan'ny mofinaina. Ny any ilainy aminao dia anao ireo adidy izay mitarika ny dianao ho any atapo ny fahasambarana izay tsy ho tratra ireo izay mandahy na oviana na oviana. Ny tena haim-panahy marina sady be fifaliana dia ny manana ny Kristy ilay fanantenan'ny voninahitra ao am-po. Maro ny manontany hoe ataoko ahoana ny fanolorana ny tenako an'Andriamanitra? Te hanolo tena ho azy ianao nefa tsy ampy ny herin-tsaina, andevozin'ny fisalasalana sady gadrain'ny fahazaran-dratsy. Tahaka ny tranokala ny fanapahan-kevitrao sy ny fikasanao. Samy tsy hainao fehezina na ny sainao, na ny zava-mitaonanao, na ny fitiavanao. Ny fahatsiarovanao fa tsy tanteraka ao ny fikasanao taloha, ary tsy lavirarinao ireo voadinao, dia manalemy ny fonao, ka mahatonga anao hihevitra fa tsy mahay mandray anao Andriamanitra. Nefa tsy tokony hamoy fo ianao, izay ilainao dia ny ahafantatra ny tena herin'ny sitraponao. Izany no herin'ny baiko eo amin'ny toetran'ny olombelona, dia ny herin'ny fanapahan-kevitra na ny herin'ny safidy. Miankina amin'ny herin'ny sitrapony zavatra rehetra, efa nomen'Andriamanitra anao ny herin'ny safidy, ka anjaranao ny mampiasa izany. Andriamanitra tsy mandao, Andriamanitra tsy mandao hoe tsy mandao anao. Fa ianao maniasia mange sotra miankavy, fa Andriamanitra tsy mandao hoe tsy mandao anao. Fa ianao mamila filasady tadonto tsy mila zifa, izy te tsy mandao hoe tsy mandao anao. Andriamanitra tsy mandao, Andriamanitra tsy mandao hoe tsy mandao anao. Fa ianao maniasia mange sotra miankavy, fa Andriamanitra tsy mandao hoe tsy mandao anao. Fa ianao mamila filasady tadonto tsy mila zifa, izy te tsy mandao hoe tsy mandao anao. Isorana eo any andavaka no miafara rivanotao, tsarovy fa
Andriamanitra tsy manda Andriamanitra tsy manda hoe tsy mandahoana fa ianao maniasia mandeha sotra miankavy fa Andriamanitra tsy manda hoe tsy mandahoana fa ianao mamila filasady dadonto tsy mila sefa izy te tsy manda hoe tsy mandahoana farana niraka anao isika miteny manao hoe le toriny filazantsara korendolona marobe ianao tsy mitory fa nataotry fambona misifera tsy namanana finona fa vavodona de fa mianjera misaka zao sarovy fa ny tompo de tsy mandao fa ny tompo de tsy mandao hoe tsy mandao anao fa ianao maningatsiana sasamiarina fa voafingana fa izy de tsy mandao hoe tsy mandao anao fa ianao tignyalangalana de iverina tsasadalana fa izy de tsy mandao hoe tsy mandao anao radio antso ny filazantsara ny tenin'Andriamanitra sy ny famakafakana azy ovakitsika ny Jaona 4:1 ka hatramin'ny 7:1 amin'ny anaran'i Jesosy. Aza malahelo ny fonareo mino an'Andriamanitra ary mino ahy koa. Ao an-trano raiky misy fitoerana maro, raha tsy izany dia efa nilaza taminareo aho fa andeha amboatra fitoerana ho anareo aho, ary raha andeha amboatra fitoerana ho anareo aho dia ho avy indray ka handray anareo ho any amiko, ka izay toerako no itoeranareo koa, ary fantatrareo koa ny lalana any amin'izay alehako. Hoy Tomasy taminy, tompoko, tsy fantatray izay alehanao, ka ataonay ahoana ny ahafantatra ny lalana? Hoy Jesosy taminy, izao ny lalana sy fahamarinana ary fiainana, tsy misy olona makany amin'iray
afa-tsy amin'ny alalako. Raha nafantatra ianareo dia ho nafantatra ny ray kokoa, ary hatramin'izao dia mahafantatra azy ianareo sady efa nahita azy. Hoy Filipo taminy, Tompoko, aseho ianay ny ray dia ampo anay izay. Hoy Jesosy taminy, izay ela izay no efa nitoerako teto aminareo ka tsy mbola fantatrareo ihany va aho, Filipo? Izay nahita ahy dia nahita ny ray. Koa ahoana nanaovanareo hoe aseho ianay ny ray? Tsy mino va ianao fa izao ao amin'ny ray ary ny ray ato amiko? Ny teny izay lazaiko aminareo dia tsy avy amiko izany lazaiko izany, fa ny ray mitoetra aty amiko no manao ny asa. Mino ahy fa izao ao amin'ny ray ary ny ray ato amiko, fa raha tsy izany dia mino ahy noho ny asa ihany aza. Lazaiko aminareo marina dia marina tokoa, izay mino ahy ny asa ataoko no ataony koa, ary anao asa lehibe noho izany azy izy, satria izao mankany amin'ny ray. Ary na inona angatahinareo amin'ny anarako dia ataoko izany mba hankalazana ny ray eo amin'ny zanaka. Raha mangataka zavatra amiko amin'ny anarako ianareo dia ataoko izany. Raha tia ahy ianareo dia hitandrina ny didiko, ary izao angataka amin'ny ray, ary izy hanome anareo mpananatra hafa mba ho eo aminareo mandrakizay. Dia ny fanahy ny fahamarinana izay tsy azon'izao tontolo izao iraisiny, satria tsy hitany na fantany, fa ianareo no mahafantatra azy, satria mitoetra eo aminareo izy ary ho ao anatinareo. Tsy hamelanareo kamboty aho, hankaty aminareo aho, vetivety foana dia tsy hahita intsony izao tontolo izao, fa ianareo no hahita ahy, satria velona aho dia ho velona koa ianareo. Izay mino ahy, ny asa ataoko no ataony koa. Fety lehibe amin'ny fiangonana kristiana eran-tany ny Paska, satria manambara ny nandresin'i Kristy ny fasana tamin'ny andro fahatelo taorian'ny jaliany sy nahafatesany teo ambony hazo fijaliana. Ahoana nefa ny fandraisanao izany fandreseny izany? Midika inona amin'ny fiainanao tokoa ny Paska? Ny matoan-teny grika ny aven'io teny io dia hoe paso, adika hoe mandalo. Ny Paska dia milaza fanafahana ho an'ny Jiosy satria nalefa ny faharoa tokoa ny zanak'Israely noho ny loza fahafolo. Tamin'ny andron'i Jesosy tetỳ tany dia ny fanandrify tamin'ny fankalazana ny Paska ny fotoana nisamborana azy, ka voalaza fa niara-nihinana ny Paska tamin'ny mpianana izy ny alakamisy masina hariva. Amintsika kristianina dia midika fanafahana ihany koa ny Paska satria ny fandresen'i Jesosy ny fasana dia nanafaka antsika tamin'ny ziogan'ny fahotana sy ny fahafatesana mandrakizay. Koa satria andro alahady no nitsanganan'ny Tompo tamin'ny maty, dia io andro io koa no ankalazantsika ny Paska. Ny rano Jesosy nilatsaka teo ambony hazo fijaliana dia mampatsiaro ny ranony zanak'ondry tamin'ny andron'ny Mosesy, ary izany no nilazan'ny Jaona mpanao batisa fa zanak'ondrin'Andriamanitra manaisotra amin'ny fahotana zao tontolo izao i Jesosy Kristy. Vavoavony Kristy, Paska ho antsika. Paoly apôstôly no nanoratra izany teny izany ho fampatsiarovana fa nandalo antsika tokoa ny fahafatesana izay tambiny ota noho ny fandresen'ny Paska. Ahoana ary ny fomba iainanao izany fitiavan-dehibe naseho an'Andriamanitra anao izany? Ny fietsika voalohany indrindra dia fisaorana sy fiderana azy, ho mariky ny fahakasitrahanao ny fanavotana vintan'ny zanaka laha tokan'Andriamanitra. Izany no mahasahaza tokoa ilay hira fanao amin'ny Paska hoe anao ny dera ary zanaky ny ray. Manaraka izany dia mila ho saintsainao lalina ny vokatry ny fandresena ny fahafatesana ho anao ihany koa. Ny fiainana mandrakizay dia efa manomboka ho anao dieny izao satria varavarana andalovana fosiny sisa ny fahafatesana ara-nofo. Raha mino izany ianao dia tokony ho hafa mihitsy ny fomba fijerinao amin'ny fiainanao. Tsy tokony isaina ny amin'ny fahafatesanao intsony ianao, fa isaina toy ny olona haritra na eto an-tany aza ka manana fijery misokatra amin'ny ho avy feno fitahiana tolotr'Andriamanitra anao. Izay mino ahy hoy ny Tompo, ny asa ataoko no ataony koa. Izany hoe velona anao ny asan'Andriamanitra ianao, fitaovam-pahasoavana eo am-pelantanany, anatanteraka ny soa rehetra ka sain'ny Tompo ho an'ny zanak'olombelona. Raha mino izany ianao ka iroso amin'ny tena fiainan'ny zanak'Andriamanitra tokoa satria omeny hery, dia ho sambatra ny olona rehetra mifandray aminao satria andray fitahiana. Aoka ho latsapaka ao tomponao izao teny izao, fandresen'i Kristy, fandresenao, fandresentsika rehetra mino azy ny Paska ka mendrika ny ankalazaina indrindra.
koa arabaina tratra amin'ny pasika 2024 ingane ka hitondranao iona amin'ny tompo mo nandresy sy nitsangana tamin'ny maty ity pasika ity. Amen. Ny pasika madama. Pasika rapitso dia natsony madama ho hitondra azy entsena androany. Alavitry ny tanan-dehibe moa no misy azy ka ambotaiazy tsisy ohatr'izany teny an-dalana ary dia ela be ery vao tonga tany amin'ny mpivarotra nokasena andehanana. Lozy tiry zily, efa ho adiny roa zay ny lany teny an-dalana fotsiny, mijanona foana natao raha ratsy mandroso mihitsy. Ary vono mihitsy motere
fa tena lany mihitsy ny lasantsy amin'izay ny lasantsy efa ho 4 any ny vidiny zao. Tena marina mihitsy zany fa tena lafo mihitsy izy ty ry madama, miakatra foana ty vidiny. Zany mihitsy miakatra foana tena makaleo ka. Tonga atao amin'ny mpivarotra ihany ry zareo ny avarany. Andoro zily miaraka miditra amiko ao ianao androany fa tsy miandry ny fiara fa be ny entanao vidiko ka mavesatra. Ndao ary ry madama, fa aleo aloha aho anidiny tôbily. Angana rery zily efa toandro be mihitsy ane zao e. Ny tompoko dia nanao ny tseny zily sy madama ary rehefa tonga tao anatin'ny fiara dia nanontany an'ny madama zily nanao hoe hono ary madama, to tena nifandrombana ny chocolat ary na i madama aza dia nividy be dia be tokoa, fa tao inona no ividanan'ny madama n'ireny boaty anankivalo ireny? Marina tsy ankarary raha hoe reny daholo no hohanina. Boaty 2 isaky ny olona anie zany, tena mahalasa saina mihitsy. Fa izy ily tia koa mampimeka. Angaha izy ily tsy malala fa rehefa Pasika dia fomba ny manome chocolat ho an'ny havana sy ny namana akaiky. Ireny ve ho laninay koa raha tsinonako. Koa izaho anie dia mba gaga mihitsy ry madama sady tsy fomba ny madama mihitsy no vidy zavatra mitovy be dia be ohatr'izao. Fa ilay izy ho ary madama to chocolat ohatry ny atody poziny. Ka izany mihitsy ny fomba ry zily misy dikany iny. Ny chocolat tsara ary ny atody dia mariky ny atody izay tsy azo no hanina tamin'ny fotoanan'ny carême ary dia amin'ny Pasika vao afaka mihinana azy taloha dia andrahoina mihitsy ny atody dia atao tsara tarehy atao haingona tabatra mihitsy, lokoina ary asiana sary ilay akorany. Ay very madame, zaho koa ne tsy nalala an'izany ny andro fantatra dia hafa mihitsy izany Pasika izany. Reny ny tena mahapasika amin'ny Pasika ry zily zily koa zato tsy mahafantatra ninona koa. Fa saika adinoko fa loka koa ane ka ondry atao mafilotra tsara fa efa ela tsy nihinan-javatra fi tsy hitan'ny zily koa nga ny olona fa mifanesika ny vidy teo ny enondry Hitako fa dia neveriko mora angamba ka ny fanobahana koa. Tsy izany ry zily fa izany koa ny fomba amin'ny Pasika. Noho ny tonga tany an-trano dia niantso an'ny soa madama. Orsoa, avoy dia aprimireo entandreo fa efa reraka aho. Aizako efa ho adiny 3 sasany vao tafaverina aty an-trano. Tena vizana mihitsy aho zany ka. Eny tompoko. Dia lasa niakatra any ambony madama ny solo-akanjo sady naka aina koa. Fa izy ily sosoa namoaka ny entana tao an-dakozia. Tena ela be kosa nareo sy madama ny an-tsena tany Ka olona toy inona moa zany ry soa zany tany an-tsena zany, fa malasa saina mihitsy ho ry soa ny resaka isy madama teo. Finona ny resahanareo? Ny resaka momba ny Pasika izahay dia tsy mitovy mihitsy ny fahafantarako ny Pasika sy ny fahalalany azy. Ny Pasika? Fa tsy nitsanganan Jesosy tamin'ny maty very zily ny Pasika fa inona indray Tsy izany mihitsy ny lazainy fa ny resaka chocolat sy ny ondro mafilotra hono. Izany no fomba ny Pasika dia izay. Hafa kely indray zany. Tena hory soa. Fa ny Pasika nie ka misy dikany anankiroa Zily tiako mba be resaka. Anankiroa ahoana aza mampime eo ry zily Ka tena marina mihitsy anie izany ry soa fa tsy vazivazy saingy io voarazan'ny soa io ihany no tena ohatry ny fantatry ny olonako. Dia inona ny dikany anankiray ary zily Ny Pasika anankiray dia ny tondran'i Jehova ny antokony zanak'Israely nivoaka avy tany amin'ny tany Egipta. Tamin'izany no namonoana ny zanak'ondry ka natetina teo amin'ny tokony ambaravaran'ny zanak'Israely ny rany zanak'ondry ka izay tsy nisy raha ny tokony ambaravarany dia maty ny lahy matoa tao amin'io trano io. Tsy fantatro izany ry zily fa dia misaotra ny zily aloha Raha te halala bebe kokoa amin'izany soa dia vakio ao amin'ny Exodosy 12 fa ao izany. Tena vakiako mihitsy ka fa tena mahaliana ahy zany. Zao ve mahalala ry zily no heveriko fa nitsanganan Jesosy Kristy tamin'ny maty any anie za amin'ny Pasika zany Ry mpiano ajaina, tsara kokoa ny halalantsika ny hevitry ny Pasika sao lasa manao Pasika ohatran'ny fomba ny madama voalaza tao amin'ilay tantara teo isika.
na manao ohatra ny any soa ka ny pasika iray ihany no fantatsika. Mizara roa ny hevitry ny pasika. Ny voalohany dia ny fahatsiarovana ny famonjena lehibe azony zanak'Israely tao Egipta tamin'ny naniganany anjelin'Andriamanitra ny lamatoany Egiptianina rehetra sy ny nahafahany tamin'ny fandevozana tao mba hifindra ho any amin'ny tany Kanana izay nomen'Andriamanitra azy ho lova. Ny faharoa dia Jesosy Kristy zanak'ondrin'Andriamanitra izay naterina ho avotra noho ny fahotan'izao tontolo izao. Fa voavony Kristy pasika ho antsika izay teny ao amin'ny Korinthiana voalohany 5:7. Tamin'izany dia nanao fanasana ny Tompo ary dia fanasana fampatsiarovana fa Jesosy dia namonjy ny olona ho afaka tamin'ny fanompoana mafy lavitra noho izay niaretan'ny Jiosy tany Egipta ary nanaisotra azy amin'ny tompoloza be lavitra noho ifaro mpanjaka dia ny devoly izany. Tena mora manadiny tokoa anefa isika olombelona ry havana na dia be aza ny soa raisitsika ary dia izany no nanomezana fampatsiarovana izay tsy hoe renin'ny sofina ihany fa hita maso sy tsapaitanana ary andraman'ny lela ihany koa. Ny fahatsiarovana ny tenin'ny Kristy ny fanasan'ny Tompo ho fanambarana ihany koa no ny fahafatesan'ny Kristy ary ho fampisehoana ny firaisan'ny mpandray marina amin'ny Kristy sy amin'ny mino rehetra. Ry mpiaino an-tsaina, nanolotra ny tenany ho faty teo amin'ny azo fijaliana ny Tompo sady nanome ny ainy ho fanavotana anao mpanota. Niaritra ny mangirifiry azonao fiainana mandrakizay izy ary dia tsarovo tsara eo amin'ny fandraisanao ny fanasan'ny Tompo izany zavatra izany. Indrindra nataon'i Jesosy Kristy ho anao izany araka ny voasoratra ao amin'ny Korintiana voalohany 1:9-20. Na oviana nareo no mihinana itony mofo itony sy misotro amin'ny kapoaka dia manambara ny fahafatesan'ny Tompo. Fitiavan'i Kristy izany ary dia sakrameta izany satria dia fiasam-pahasoavana manan-kery izay manana ny heriny sy ny fahaizana avy amin'ny fanendren'i Jesosy. Ny olona mandray ny fanasan'ny Tompo dia mandray an'i Jesosy Kristy velona amin'ny fandraisan'ny tenany sy ny rany ao amin'ny mofo sy divay na mino izy na tsy mino fa ny tokony ho marihana dia samy hafa ny vokany. Ho an'ny tsy mino dia tsy mahavonjy azy izany fandraisana izany fa ho an'ny mino kosa dia tonga fanavaozana, fampaherezana ary satria izy manana ny fahamelan-keloka ao amin'ny finoana dia lasa asa mahavonjy azy izany. Ry mpiaino an-tsaina, izany ny fiaraha-misakafo ny fanekena vaovao sy ny fiaraha-misakafo ny fanekena taloha ka ny toviany dia samy misy raha mahavonjy fa tsy fiaraha-misakafo ohatran'ny pasika madama. Fitiavana tsy misy ohatr'izany ho anao izay miaino amin'izao fotoana izao. Koa inona mampisalasala anao? Minoa an'i Jesosy Kristy ho tomponao amin'ny vavanao ary minoa amin'ny fonao fa Andriamanitra efa nanangana azy tamin'ny maty dia ho voavonjy ianao ary mbola voalaza azy izany ao amin'ny asan'ny apôstôly 2:1-3:30 fa tsy ianao irery ihany fa ny ankohonanao ihany koa. Koa inona ny tadiavinao mihoatra an'izany? Dia ho tanteraka tokoa anie izany fa tsy handalo fotsiny eo amin'ny fiainanao ity pasika 2024 ity.
radio antsony filazantsara. vita efa nitsangana tokoa Kristy ho isika. Jesosy no efa nandresin'ny fahafatesana ka nandrava ny hefitry ny fisarahana. Izy no hany hery sy fahefana marina sady tokana azo antoka ka afaka manafaka sy mitondra izao tontolo izao amin'ny fandresena marina. Efa nitsangana tokoa Kristy, efa voasoratra tamin'ny rany fa vita ny famonjena, ary toky lehibe ho an'ny mino azy rehetra izany. Ary dia miarabanao velonaina na hatratr'izao fahatsiarovana ny fotoam-pandresena ho amin'ny famonjenanao izao. Vita. Tendrim-pandresena nataon'i Jesosy teo ambonin'ny hazo fijaliana io dia nanondrika ny lohany izy ka nanolotra ny fanahiny. Vita ny fandoavan'ny trosantsika zanak'olombelona. Vita izay rehetra azony natao hahatanteraka ny famonjena. Vita ny fanefany ny sazy noho ny eloka tsy nataony akory. Vita ny fandresen'ny herin'ny fahafatesana. Vita ny lalam-baovao sy ny famoahan'ny varavaran'ny lanitra. Vita izao ny fandresena. Alleluia. Hoy ny tompo voadio teo ny loto zay efa nandao hoanao. Vita teo ny vonjy toky ny mpamonjy luto unao. Vita tukua nonirano sua. Vita fatutra minao anavutra kanoni teninao, kanoni tenanao, maitudinao, iretu zanakao, uvita fanekena, handraini famonjena, kai tenenanai we vita ratrizay. Vita hoy ny teny, vita ny tomany satry natolotro anay. Ny tenanao ho foana toky tsy nivona ianao no avotray. Vita tokoa no ny ranao soa. Vita fatutra minao manavutra kanoni teninao, kanoni tenanao, maitudinao iretu zanakao, uvita fanekena, handraini
famonjena ka itenenanay hoe vita ratrizay maty ny masoandro mainty teo ny andro satry izy nakato ka ny vita reny nataonao keny ianao tompo tsy to vita tokoa no ny ranao soa vita fatotra ninao panavotra kanony teninao kanony tenanao mba itodinao ireto zanakao vita fanekena handrainy famonjena ka itenenanay hoe vita velona velona ianao voninahitry ny tompo velona ianao tsy velona ranofy ihany fa velona fanahy ijoro fanilo fanasiny eto an-tany velona ianao aza mety hampanaovina asa maty aoka tsy iray tetika amin'irony mpihevidratsy fa manolora-tena ho fanatitra velona masina sitrak'Andriamanitra amin'ny asa fanompony ho vavolombelona amin'ny tanany finoana velona ianao satria velona ny tompo aza miosina itsony amin'ny ota izay nandoto fa aoka ho velona mijoro olom-baovao satria ny zavatra taloha efa lasana efa lao fikiro mafy ilay fananganana ny maty andositra anao ny fahavalo te handrafy velona ny tompo resy teo ny fahafatesany ianao velona miaraka aminy fa manana faharetana aza miemitra itsony fa nomena fahavelona manoatra noho ny mpandresy amin'ny ady hitoloana Destiny
sokafiny fo androndraony maso asandratony feo hideranazy mba izy manjaka miariretra miasa ary kipandresy izay favalo ety andrandraony maso asandratony feo hideranazy fa izy mpanjaka mieriretra miasa ary kipandresy izay favalo ety ny afatra ho anao tiava ny fahavalonareo manaova soa amin'izay mangala anareo misaora izay manozona anareo ary mivavao an'izay manisy ratsy anareo raha misy mamely ny takolaka ao anankiray dia atolory azokoa ny anankiray ary raha misy maka ny lambanao dia aza lavinao na dia ny akanjonao aza omeo za rehetra mangataka aminao ary raha misy maka ny anananao dia aza manaraka izany akory ary araka n'izay tianao ataon'ny olona aminareo dia mba ataovy aminy kosa hoy ny tompo tsy hamela anareo kamboty aho vetivety foana dia tsy ahita intsony izao tontolo izao fa ianareo no ahita satria velonao dia ho velona koa ianareo amin'izany andro izany dia ho fantatrareo fa izao ao amin'ny raiko ary ianareo ato amiko ary izao ao aminareo izay manana ny didiko ka mitandrina izany dia izy no tia ahy ary izay tia ahy no tiany raiko ary izao ho tia azy ka izy eo aminy amen Martine favero
dia mifarana eto ndray ty fandaharany diry mpiairoavana ankasitrahana indrindra ny fiarahanao taminay teto ary amin'ny manaraka indray no anomezanay fotoana anao mametraka ny mandram-piona ho anao eo ambanin'ny fitahin'i Jesosy Tompo mandrakarivo izahay ary mirari-pasika sambatra ho anao sy ny ankohonanao nanatotosa Rakoto Jacqueline niarana nolotra taminy Maolra Velomanana sy Zoly Randria Manantena veloma tompoko.